ho an'ny mpanao gazety manokana izany dia voalaza fa nisy ny fanitsina ary nisy fanakatoavana ny antenimieram-pirenena volan-dalàna zay karazana ohatrany mbola varotromby anaty ambiaty any ateto satria tsika mbola tsy nahita tsara teto satria tsy nampozina le hoe lany le volan-dalàna momba ny fifandraisana sy serasera ary miasa vaovao-gazety tamin'iny alina izy dia lasa mahavelona iay any hoe tsy nisy toy hoe zany le fangatana fanomorana le mba hisiny fifampidinana misimisy kokoa zay mieritrretana miainga avy tany amin'ny système des nations unies mariako fa tsy baiko mivazaha isika hoe miandry ny système des nations unies satria zay tikanan'izy amin'ny fotoana zao fa anisany fanampiana ny netiny tototanana no nataony sika ny nandray ny andraikitra kanefa dia zao ny fandeha zao ny fivoakany dia hitatsika eo hoe inona zany ny avoakany satria raha tokony izy zany raha satria zareo no manana n'le antsoina amin'ny teny frantsay initiative de loi ny teny miera-pirenena sy teny miera-dolona ary ny gouvernemanta dia navoakany zany lalàna ary nambarany fa misy fandraisana reo sosikevitra na sompanao gazety olo fanitsina raha dia mbola tsikatsika ihany aza zao anatiny dia miandany zay lalana iny tsy fantatry iny na mbola isy famakina faharoa ny antenimera na tonga dia andalo any amin'ny fisarana vomba lalam-panorenana dia hiatra